Mbola hijanona ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay ihany sika miteraka korotana eny amin'ny ponina eny amin'ny 67 hectare avaratra andrefana eny ny ady tany eny toerana eny amin'izao fotoana izao ny orinasa Seimady izay efa voatontonona matetika ao anatin'ny tranga toy izao moa ny voalaza fa nivarotra tamin'ny varotra ny tany izay toerana iantsonan'ireo fiarakodin'ireo olona eny anivon'izay faritra izay niteraka disadisa teo amin'ny tompon'ny tany sy ireo mpametraka fiarakodia eo anivon'ity tany ity araka izany ny tranga tamin'ity andro androany. Ny savoritaka tanteraka ny ponina eny amin'ny 17 hectare avaratra Atsinanana androany maraina noho ny olana izay nampifanolana ny ponina eny an-toerana sy ireo milaza fa nividy tany anamboarana toeram-pisakafoanana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny faritra izay ametrahan'ireo ponina ny fiara na ampiasaina ho parkina ny tany izay novidian'ny olon-tsotra azo avy amin'ny orinasa Seimady. Ny olana nefa dia tsy manaiky ny ampiasaina io tany io ny ponina eny an-toerana satria efa azon'izy ireo ny tany. Ny olana misy zany eto amin'ny 67 hectare avaratra andrefana amin'izao fotoana izao dia ny olana mikasika ny parking. Ty parking ity zany rehefa saika navadika hipetraka teto ny tsena ny Bagdad teo aloha asa zay voaray volana lasa angavan'izay dia tsy tanteraka izay zavatra izay satria ny antony dia ny parking zany misy tomobile maromaro eto izay olona mponina eto amin'ny fokotany dolodolo no mametraka tomobile eto zany dia tsy afaka nanatanteraka an'izay zavatra izay ny commune rehefa nanao ny taratasy fanohanana zahay tamin'izany fotoana izany satria raha malala fa ny mponina dia manana droit na parking eto amin'ny cité amin'ny maha-cité azy zay ary manana droit na espace vert ary io espace vert sy ny parking io raha araky ny taratasy izay avany amin'ny primature angamba raha tsy diso ny eritreritro izay efa elaela ihany moa zany satria efa tamin'izany mbola comité parking tamin'izany fotoana zany tamin'ny 1975 no efa nisy n'izany taratasy zany sy ny taratasy ray zany avy any amin'ny Seimady dia misy taratasy koa avy any amin'ny primature zany milaza fa ity dia parking nameny Seimady ara-dalàna misy ordonnance ao aminay mikasika an'izay zavatra izay. Manoloan'ny zava-mitranga moa dia nilaza ireo nividin'ny tany mba hisian'ny fifampiresahana eo amin'ireo ponina izay mampiasa io tany io parking. Midradradratra zay zareo hoe tombotrombahoaka teny tena marina misy olany raha ohatra misy olo misy fiara eto amin'ny parking aty olo vitsivitsany fa tombotsoan'ny bahoaka koa ny agnamboarana restaurant ngeza be eto agnamboarana 4 étoiles eto maro vahoaka miasany fotoagna zay zay mba tombotsoan'ny bahoaka koa fa tsy hoe dia atao tragno andeha hofana na ipetraran'olona fa andeha hanaovana zavatra hiasan'ny vahoaka malagasy koa zay ngany tokony tsy nankasitraka velively ny zava-misy hatrany moa ireo ponina eny amin'ny 17 hectare ary nilaza fa tokony tany am-piandohana no efa nisy ny fifampiresahana ny mahakasika ny tokony ho marimaritra iresana amin'ny ampiasana ny tany. Etsy andany ihany koa ireo nividin'ny tany dia nanambara fa tsy ny tany manontolo no alain'izy ireo fa ny ampahany amin'izany ihany no ampiasain'izy ireo ka mbola misy toerana malalaka afaka anaovana parking.